Zay ny amin'ireo vaovao makasika ny finoana fananolotra fanampiana ho an'ireo traboana vokatry ny loza voajanahary ny sesy eto amin'ny firenena indrindra tamin'ny fiandohanty taona ity ny mpianatra dia ny ilaina ao anatin'ny ENAM vokatry ny fahatsapana ny mampiray tandrazana sy ny firaisan-kiny no antony izao tolotra izao. Na dia fahatapitra aza ny fotoam-pahavaratra dia mahatsiaro tena manana didy amin'ireo mpiray tandrazana aminy traboina ny loza ara-boajanahary nandalo teto amintsika ny mpianatra dia ny ilaina ao amin'ny ENAM Mandroibe. Sakafo sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro maromaro toy ny vary, sira, siramamy ary akanjo no natolotra izy ireo ny BNGRC io maraina io ho an'ireo traboina. Izao tolotra izao moa dia natao mba ho fanampiana ireo traboina hiverenana amin'ny fiainana teo aloha. Ankoatr'izay amin'ny mahampianatra ho mpitantana ambony ny andiany ilaina dia tafiditra amin'ny fiofanana izay ataony fivelarana eo amin'ny sehatra ny sosialy. Ny antony moa amin'ny mahampiarabelona samy malagasy rehefa misy tratran'ny voina tsy maintsy doniany matsiaro marary miaraka amin'ilay mpiarabelona zany izay mpianatra amin'ny ENAM. Donc zany raha nisitsiny raha misy ny fandraisana andraikitra fanampiana azy ireo. Satria ny tanjona moa amin'ny fiofanana dia tsy vitan'ny zavatra ao ihany ny anaranay na hoe zavatra atao bureau ny anaranay fa hoe mianatra amin'ny resaka sosiala ahoana ny hanampiana ny sahirana amin'izao fiainana zao. Ny mahampitondra mantsy dia tsy maintsy miahy mandrakariva ny fiainan'ny mpiarabelona eto amin'ny tany sy ny firenena dia zay zany mba isany natonga anay nanampy an'ireo noho ny zao vonana azy ny traboina ireny zany. Ny fanampiana mitrofoana io amin'ny sehatra maro. Ohatra fotsiny tamin'ny taona zao zay nanao circoncision ho an'ny fokotana ary Androibe izay misy amin'ny sekoly ENAM. Amin'izao koa zay amin'ny taona ity mbola anao foana zay araka n'izay tratranay dia anao zay amin'ny sehatra sosialy manodidina amin'ny toerana fianarana ihany na amin'ny toeran-kafa aza ohatra ka mety atao ilay izy. Marina fa ny fiara-mientan'ireo mpianatra no nahazahoan'izy ireo nanao zao hetsika izao. Tsy an'izy ireo anefa ny tsy nisaotra ny tale général ENAM IB Antsarivo Julino amin'ny fanampiana nataony ho an'ny andiany ilaina tamin'izao hetsika sosialy nataon'izao. Amin'izao fanolorana fanampiana ity amin'ny BNGRC zao zany dia tsy hainay mpianatra avy amin'ny promotion ilaina ny tondra fisaorana manokana ho an'ny tale général ny ENAM izay tsy nikely soroka na fohy vola makarena nitondra anjara brika ho fanampiana ny mpianatra ny ENAM hoentina manatora tanteraka zao ankoatran'izay nataon'ny mpianatra zany dia misy anjara briky be da be nentin'ny tale généraly hoentina anakotrana zao fanampiana zao ary io tale généraly io dia tsy mikely soroka ihany koa amin'ny fanampiananay amin'ny fanomanana ny fivoahanay izay tsy ho ela intsony ka dia hisaorana manoka eto ny tale généraly. Teo ampandraisan'ireo fanomezan'ireo dia nisaotra sy nidera ny ezaka nataon'ireo mpianatra ho mpitantana ambony sy ireto ny tompona andraikitra ny BNGRC. Ho marika izany ary dia notolorany maro mpankasitrahany ireto solotena ny mpianatra ireto sy ny mpitantana ao amin'ny ENAM.